Zaho manao tokevinina sitraka dia olona sokatra ary fandraitany karazan'olona fika manana maro, olony mivavaka izy ary tia mivavaka, tia mandefitra ary fata-panaja olona, nandala fihavanana tamin'ny rehetra manodidina azy ary saika izy aza fampiavana raha tsy enda misy ny disadiso na tsy fakosikevitra teo amin'ny manodidina azy. Tokevinina teo amin'ny fiainana dia azovazaina fa nanana fahamatorana melo amin'ny fotoana noho ireo andraikitra maro sy fikambanana nandraisany anjara, tia fanatanjahantena ary zay rehetra nataony dia nahazoany vokatra tsara tsy hanarobonina avokoa. Teo amin'ny haiady taekwondo ny tena mifotorana ary nahazoany ny vokatra tsara zay rehetra nataony hatramin'ny fahakeleza satria vao 7 taona izy nanomboka izany taranja izany, na teo amin'ny setra nasionaly na ny fifananana iraisampirenena. Kevinina mpanakanto nanatalenta teo amin'ny resaka fanentanana izy ary zay nampalaza azy indrindra tamin'ny fikamanana maro dia ny fitiavan'ny dia. Hatramin'ny fahakeliny Kevinina dia nanatalenta teo amin'ny resaka fanamorina, fa raha mbola zaza izy dia tia nanao itony kartinina itony ary fifanana rehetra zay nataony dia saika izy no lohany. Noho izay fitiavana fanamorina izay indrindra no nisafidianan'ny Kevinina ny hanohy ny fianarana ho amin'ny fanamorina fiaramanidina ary teo indrindra no namozany atsika teo amin'ny lafiny sosialy. Tsy vitsy ireo olona nahazo tombo tamin'ny Kevinina, fanampiana na ara-tsaina na tolo-kevitra na ara-bola ary tsy mandaviava ny taminy izany, fa izay tombom-pahasoavana rehetra azo dia tsy nofino azy rehetra fa nozaraina tamin'ireo rehetra zay fanerasera taminy, tia mizara, manome, manaky ary mampianatra Kevinina ko anterina fa izany tsy ahy foy dia foy, tsy ahy feha foy ny tantara-piainan'ny Kevinina izany dia natao indrindra hamatsika fahatsiarovantsika azy ho fampianarana ho an'ireo izany ary fananarana ho an'ny rehetra. Mandeha am-piadanana Kevinina misaotra antsika rehetra ho an'Andriamanitra irery voninahitra.